fanentanana vetivety fotsiny momba ny Covid-19 zay hitantsika fa efa mamay zany ny olona voa amin'izao satria efa mibetsaka ary mila mitandrina isika rehetra ao anatin'izany. Arao fepetra izay apetraky ny fitondram-panjakana satria izany dia ho fiarovana antsika ary ianao koa ary dia mila miaro ny tenanao anatin'izany. Aza mivoaka ny trano, mijanona ao an-trano raha mbola azo atao. Raha tsy maintsy mivoaka mandeha miantsena na mandeha manao zavatra na miasa dia tandremo ny olona akaiky anao, asio elanelana foana. Raha mikitika zavatra eny amin'izay alehanao eny ianao dia aza mikitika vava na orona na maso satria izay no mety hifindran'ilay aretina. Dia manasa tanana matetika amin'ny savony. Ino moa zany rehefa tonga ao an-trano ianao dia mila manasa tanana zay vao manao zavatra, zay vao misakafo na izay koa moa zany fampianarina amin'izy ity mila miverina ohatrany tamin'ny mbola kely tsika hoe mila manasa tanana matetika satria izay ny fahadiovana. Dia mitandrema satria efa miparitaka be le izy ary samosahirana tsika raha tsy mahay mitandrina, ary izany dia fiarovana anao sy ny olona akaiky anao, fiarovana anahy sy ny olona akaiky anahy. Dia mila miezaka manaraka izay fepetrapetraky ny fitondram-panjakana isika. Dia stay home zay stay home, mijanona ao an-trano mijanona ao an-trano, fa raha tsy izany ianao tsy haiko inona mahazo anao fa tandremo. Izany hoe mety harary moa zany satria iny tsy hoe tsy hay. Tandremo mijanona ao an-trano, stay home. Ao anatin'izany koa nefa mila mafy isika, stay home, stay strong.